Tsy avy amin'ny digitalisation ny olana misy eny anivony ny anjerimanontolo amin'ny fakana vatsim-pianarana izao hoy ny ministry ny fampiroboroboana sy ny vanovana ny Aitao Arakajy Mirindra ny positra sy ny fifandraisan-davitra efa napetraka fa ho an'ireo mpianatra amin'ny taona faharoa miakatra ihany ny karatra hipoketra sy ny taona voalohany tsy misitraka izany mbola maro ireo antanatohatra sy antota taratasy fianona eo anivon'ny universite hoentina makeny amin'ny ministera fampianarana ambony voatonga eny amin'ny ministera san'izy ireo izay manapirofo fa tsy avy amin'ny digitalisation ny olana raha ny fanazavan'ny ministra hatrany. Ministera maro no misahana ny anjerimanontolo eto Madagasikara. Efa mahery ny iray hetsy no isan'ny mpianatra ary tsy mora ny misahana izany. Ny olana vatsim-pianarana misy amin'izao nefa dia tsy avy amin'ilay resaka digitalisation akory, hoy ny ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny Aitao Arakajy Mirindra. Marina fa nisy ny lesoka nandritry ny volana vitsivitsy fa efa nandamin'izany izy ireo hoy hatrany izy. Misy ny lesoka kely izay hita moa tamin'ny volana vitsivitsy zay fa raha ohatra ka ny olana izay hitantsika amin'izao dia tsy ao anatin'ny resaka digitalisation satria ny digitalisation dia ny mpianatra aloha no natao voalohany indrindra, ny deuxième année no miakatra ny manana an'ilay carte hipoketra, ny première année dia mbola tsy misitraka an'izany satria ny fantatrareo moa fa ny inscription an'ireo mpianatra ireo dia somary taratara vao nanomboka ary tara vao nidina ny lisitra ka izany problème eo anivon'ny université izany no mbola vahana aloha dia izay tsika vao miresaka digitalisation satria ny olona mieritreritra fa le digitalisation zany dia tonga dia avy any fotony fa mbola misy andraikitra izay eo niveau université izay vao makany amin'ny mesure presse ny ministèren'ny fampianarana ambony izay vao makaty amin'ny ministère misy anay zany ka raha tsy feno atotatohatra eo sy atota-taratasy rehetra eo tsy afaka miteny hoe problème na digitalisation le izy fa marina fa misy ny lesoka fa amin'izao kosa ngamba hitantsika fa tsy dia nisy olana tsony na zay eto ihany ny deuxième année ny miakatra. Tsy fanerena ny fampiasana ny karatra hipoketra fa omena safidy malalaka foana ireo mpianatra hoy hatrany ny ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny Aitao Arakajy Mirindra.